maro tokoa ny zahatra mahaliana momba ity sakafo ity ka atolotra ho anao ato anatin'ny zanam-pandarana trademark ny fomba fikarakarana sy ny fihinanana izany. Nitsidika ny coin du foie gras eto be izay ary izy ireo no manazava amintsika amin'ny ambanivoango momba ity sakafo ity. Miainga amin'ny fiompianany vorona ka hatramin'ny famokarana azy no hitantarany izany. Hoenintsika ary ny fanazavana hoentin'ny chef Rina avy ao amin'ny coin du foie gras. Ty ilay atao hoe saron-dokotra matavy afaka azahoantsika an'ilay foie gras. Ankoatran'ilay foie gras koa izy azahoantsika magret. Le magret zany ilay atao hoe nofo tratrany. Dia mbola azahoantsika cuisse de canard ihany koa izy. Ity zany le feany azontsika avy aminazy. Dia ity le foie gras lazontsika avy amin'ilay saron-dokotra ihany koa. Rehefa voatransa manify tsara le foie gras dia asiantsika épice, sira, dia asiana poivre atao kelikely. Dia endasy afanaina tsara ny lapoaly tsy asiana menaka fa tonga dia alefa amin'izao. Dia arakarak'izay cuisson ny itiavanao azy. Tsy mila menaka manindry anazy fa ny tenany ihany. Arak'izany dia tsara ho fantatritsika fa tsy avy amin'ny ganagana no angalana ny hoe foie gras. Hatreto aloha dia mbola amin'ireny lanonana mihaja ireny no tena ahitana fihinanana azy ity. Raha ny fanazavana etin-Ramatoa Saondra Ramarson anefa dia azo lazaina hoe zakany sarababem-bahoaka ihany ny foie gras. Asa no izy mbola tsy dia fantatry ny olona loatra angamba. Toy izao ny fanazavana entiny amintsika amin'izany. Zay zany miezaka mba hazakan'ny olona rehetra ny hoe resaka foie gras. Fa io miakina amin'ny vidim-piainana fotsiny hoe mampisondrotra azy na mampisy ny fiakarany koa, fa tsy resaka hoe raha hoe tena amin'ilay direkta zany tsy misy izany hoe zavatra lafo be zany fa zaka ny malagasy vidibe ny malagasy fa efa miditra ao anaty sehatra hoe foie gras zany. Efa taonany maro moa no nanaovan'ny coin du foie gras ity asa ity ary efa hananany traikefa tokoa izany. Nanaovana ny foie gras aloha dia efa taonany maro. Efa maro efa tena ela tamin'ny 1980 nanomboka nanao foie gras. Ary resaka tena hoe gavage aloha ny etombohako zany. Ary taty aoriana dia nihitatra tamin'izao nanao transformation na foie gras. Nanao fianarana manokana mihitsy zany kasika izany. Somary mampiavaka anay aloha zany dia sahako ny teny hoe matianina izay. Matianina izay amin'io satria izay lazaiko anao hoe efa taona maro no nanaovana ity asa ity. Efa misy maromaro mihitsy ny toeram-pivarotan'izy ireo eto an-drenivohitra. Misy daholo zany na Antananarivo na eto Benjy. Manana point de vente maro zay Antananarivo. Foie gras de Tana eo Soraka, foie gras coin de foie gras Tanjombato, coin de foie gras ny Talatamaty. Amin'ny asa toy itony moa dia tsy maintsy misy ny olana, nefa ho an'ny efa zatra raha toy ny eto Benjy dia miezaka hatrany izy ireo mitady sy manolotra vahaolana ho an'ny mpankafy azy. Betsaka ny olona satria voalohany indrindra dia tsy fantatry ny malagasy zany hoe nihinana foie gras.
tsy fantatry malagasy zany hoe nihinana vorona kanara zany hoe kanara gra ohatra io fa raha vo taloha raha vo miteny zany ianao de tonga de hoe makarary zany zao zany zavatra ratsy zany fa am'izao fotoan'izao zany efa mivoatra be zany efa fantatry ny olona rehetrarehetra hoe ny foie gras de zavatra tsara tsy de misy atahorana zany hoe aretina hanina be zany fa sarotra be ny nampianatry ny olona nihinana zany taona maro voanafy azay zay hoe mihinana foie gras ny olona nihinana vorona ankehitriny dia efa hita ny fivoaran'ity sehatra sy ity eto be enjy ary efa misy mihitsy aza ny fiara-miasan'izy ireo amin'ireo mpiompy vorona izy ireo no manome ny fiofanana amin'izany tsy mitsahatra ihany koa nefa izy manitatra ny asany satria dia efa manana trano lehibe fandraisana lanonana izy ireo ary ny fihinanana foie gras no tena resahana betsaka amin'izany maniry ny anondrana ity vokatra ity ny coin du foie gras satria dia mbola ny olona aloha no manantona azy ireo hatramin'izao na gasy zany na vahiny marina moa fa ny coin de foie gras dia mivarotra ihany koa ny vorona toy ny magret de canard na ny cuisse confit de canard azonao atao tsara arak'izany ny mitsidika amin'ny vantany ety be enjy na mividy ny vokatra coin du foie gras eny amin'ireo point de vente eto andrenivohitra sady tena mety amin'izao vaninandro fety izao tokoa izany mba miala amin'ny mahazatra